mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly-miarahabantsika ry havako malalatra ty alarobia fahaenina amby roapolo ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny filazan-tsaramasina araka ny Luka toko fahaenina andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Vakiny aminaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany dia lasa nakany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka ary naharitra nivavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy. Ary noho ny maraina ny andro dia natsoiny anatona azy ny mpianany ka nifidianany 12 lahy izay nataony hoe apôstôly, dia Simona izay nataony hoe koa Petera, sy Andre ralahiny, sy Jakoba, sy Jaona, sy Filipo, sy Bartolomeo, sy Matio, sy Tomasy, sy Jakoba zanaky Alfeo, sy Simona izay atao hoe Zilota, sy Jodasy zanaky Jakoba, ary Jodasy Isikariota ilay tonga namadika. Ray masino, manao masinana ny fahamarinana dia ianao ny fahamarinana. Amen. Ny fidianan'i Jesosy ny apôstôly 12 no tantarain'ny Luka amin'ity toko fahaenina ity, sady miaraka raha teo amin'ny toriteny izay nataon'i Jesosy teo an-kamarinana na teo amin'ny tany marina arak'izay fitanisan'i Lukasy. Amin'ity andininy vitsivitsy izay napetraka ny samy lasikolado ny odiniantsika mofinaina ity, ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo dia misy hevim-panahy roa lehibe mikasika ny fifidianan'Andriamanitra na ny fifidianan'i Jesosy. Mandrakariva rehefa mifidy ny olombelona dia mifidy amin'ny alalan'ny maso, jeren'ny maso, na koa mety mifidy amin'ny alalan'ny fiainoana hoe mba ahoana ny hevitrao, mba amin'ny alalan'ny fiainoana. Amin'izao andro antsika izao moa dia tena zava-dehibe mihitsy ny antsoina hoe entretien, hoe rehefa hiditra hiasa ianao dia jerena izay mety ho endrikao, ny famindranao, ny fipetrakao, ny fijerinao, ary ny fomba fanazavanao hevitra, ny fomba hoentinao mandresy lahatra, enona ianao ny amin'izany fomba fiteninao rehetra izany. Izany hoe tena miankina amin'izay jeren'ny maso, enon'ny sofina no ahafahana mifidy olona anankiray na maromaro iarahana miasa. Ary mandrakariva aloha, io dia efa nivoatra be satria tany aloha dia tsy voatery izany, 50 taona lasa na 30 taona lasa dia tsy miainga mihitsy amin'izany ny fifidianana, fa miainga amina taratasy voasoratra, asaina ny curriculum vitae, tsy misy sary kory ary taloha fa dia amin'ny alalan'ny curriculum vitae fotsiny no hijerena na raisina na tsy raisina amin'ny alalan'ny zavatra soratana. Zao moa tena zava-dehibe mihitsy lay atao hoe jeren'ny maso, vokatry ny sary be dia be, vokatry ny ataontsika hoe efa fivoatran'ny siansa ka be, dia mora kely ny maka sary, tsotra kely ny maka sary, fa tamin'ny fotoan'andro izany hoe maka sary izany dia tena fotoana manokana mihitsy. Miaka sary ny fianakaviana dia tena mandeha mifidy akanjo manokana, dia azo lazaina hoe tena tranga manokana mihitsy hoe andeha haka sary ny fianakaviana, andeha haka sary eny an-tanina renina eny amin'ny Lido, na andeha haka sary eny an-tanina renina eny amin'ny zaridaina, na andeha haka sary ety Analakely, paka sary manokana mihitsy tena, ady akanjo manokana mihitsy, bangona manokana mihitsy ny vola, sy ny sisa fimanana lehibe mihitsy le hoe faka-tsary. Zao moa efa miova be ny fiainantsika, fa efa afaka maka sary daholo, telefônina sy ny zavatra ohatr'izany, dia mora kely ny maka ny sary. Hany ka manjary miopana be mihitsy isan'ny fepetra hifidianana ny olona ny sary na ny bika na ny tarehy. Fa eto Jesosy raha mifidy dia tena tsisy ifandraisany amin'ny fomba fifidianantsika mihitsy. Hoy ny filazan'ny Luka azy hoe naharitra nivavaka nandritry ny alina izy. Jesosy mivavaka mialohan'ny nifidianany ny mpianatra, apôstôly. Mialohan'ny nifidianan'i Jesosy ny apôstôly
de nivavaka izy. Manahoana moa tsika rehefa hifidy mpiara-miasa? Manahoana moa tsika rehefa hifidy olona hiasa ao amintsika? Manahoana moa ny fiangonana rehefa hifidy olona na hiasa na anompo ao amin'ny fiangonana? Dia i Luka eto mitantara fa na i Jesoa aza mbola naharitra nivavaka ndray alina, zay vao nifidy zay ho apôstôly, izay ho mpianany, izay ho irahiny. Ndraindray mantsy everitsika fa mora ny mifidy ry havako, ny mifidy mpiara-miasa hanao ny asa an'Andriamanitra. Eto Luka de manazava fa tsy mora zany, ilana vavaka. Ary zava-dehibe amin'ny Luka mihitsy io satria Luka koa nanoratra ny boky ny asan'ny apôstôly. De hitantsika eo amin'ny Luka 2:12 ny nanarahan'ny fiangonana an'i Paoly sy Barnabasy. Dia hoy ny filazan'ny Paoly azy eo amin'ny, hoy ny filazan'ny Luka azy hoe ao amin'io asan'ny apôstôly 2:12 io hoe de naharitra ny vavaka sy ny fahadianana mihitsy ny fiangonana, meloniny nanirahany any Paoly sy Barnabasy. Andiny ny faharoa, ary raha nanao fanompom-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fahadianana ireo, de hoy ny fanahy masina atokany ho Barnabasy sy Saoly hanao ny asa zay efa niantsoko azy. Ry havako malala, hotsika manao hoe zava-dehibe lay finiavan'ny fiangonana iorina amin'ny vavaka. Finiavan'ny fiangonana iorina amin'ny vavaka mialon'ny ifidianany ny izay olona hiasa ao aminy. Jesoa azy eto, Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, nefa mbola nanokana fotoana ary asehony mihitsy ara lay voambolana hoe naharitra. Fa tsy hoe nivavaka ndray mandeha fotsiny na nanao vavaka vetivety kely na nanao vavaka maikamaika, fa tena naharitra ny vavaka. Ny sarotra ny fifidianana avako malala zany de zao, amin'ny fifidianana mpiara-miasa, amin'ny fifidianana mpanompo ao amin'ny fiangonana, tsy ny mifidy fa ny mivavaka. Vitan'ny fiangonana ny mifidy, fa tsy vitan'ny fiangonana ny maharitra mivavaka. Ary ndraindray raha isika rehefa na io nge mety foana na olona hiasa iara-miasa aminao anivon'ny toeram-piasana io de mety foana ny hoe andeha aloha hivavaka vao mifidy mpiara-miasa. Tsy mora mitady mpiara-miasa am'izao andro zao, de havako tsy mora mitady olona mahatoky, na any am-piasana io, na amin'ny sehatra maro samihafa ka hoe atao hoe mpiara-nantoka aminao, atao hoe mpiara-miasa aminao, atao hoe mpiaraka, atao fotsiny hoe tsy voatery hoe mpiara-miasa amin'ny zavatra manokana, dia ilana vavaka. Ary io ange ao amin'ny boky Genesisy na de ao anatina antsony hoe fanambadiana aza, na de ao anatina antsony hoe fifidianana izay ho vady aza, de zao efa mieritreritra manao hoe ny olona ve de miteny hoe za ve hifidy vady ve za de hivavaka. Fa le vavaka ke hoe tsy voatery hoe fiainana zany le vavaka e. Ny dikan'la izy ange le hoe ary Andriamanitra nahasondritorony olona melonina anaovan'ny vady sahaza ho azy, nahasondritorony olona izy, de zao iny lay hoe fifandraisana amin'Andriamanitra, iny lay finoana, iny lay hoe ao anatin'ny fifandraisanao maharitra amin'Andriamanitra no ahatsapanao na anomezan'Andriamanitra anao ilay sahaza ho anao. No zany dia zava-dehibe mihitsy eto zany rehefa hiatrika fifidianana ny fiangonana de milona amin'ny vavaka. Na enoko na andavanandro fotsiny ary fa tsy voatery hoe fiangonana io, fa na de kristianina tsotra. Fa ny faharoa de zao ny zavatra tsapanao lehibe dia no ny maraina ny andro mazava zany, andro mazava zany no nanaovan'i Jesoa ny fifidianana reto 12 de zao nantsoiny anatona azy ny mpianany. Matoa-teny anankiroa samihafa ny hoe de nantsoiny anatona azy aloha ny mpianany. Nantsoiny lay matoa-teny dia prosphoneo zany hoe
natsoiny ireo mpianatra matio milioka moa de manazava fa be deaibe ny mpianatra Jesoa ary ao anatin'ireo mpianatra be deaibe reo no nifidianana ho apôstôly. Natsoiny Jesoa daholo zany aloha ny mpianatra samy hafa am'izay mety ho fitantaran'ny sinoptika azy ny hoe nandeha tsirairay Jesoa de natsony tsirairay milioka moa sinoptika ihany fitantarany Marka ohatra na Matthieu dia nandeha teny amin'ny teny an-dalana izy de nahitany Levy teo mpamoliketra de nalainy, nahita teny amoron-dranomasina izy de nahitany Petera sy Jakoba de natsony fa tsy de zay loatra ho ilioka fa zao nivoriny aloha le olona rehetra, voriny daholo aloha ny mpianany rehetra. De tao anatin'ireo mpianany reo no nifidianany 12. Eo zany de samy hafa lay ataontsika hoe fiantsona sy fifidianana. Ny tapany voalohany de nantsoina aloha ny mpianatra. Io zany de tahaka ny hoe fiantsoniny ho tonga mpino. Reo mpianatra Jesoa fiantsona ho tonga fiangonana. Zay le hoe tenentsika teo hoe prosophonie zany hoe milaza hoe nandre feo, nandre bitsika. Natsoiny zany ireo mpianatra rehefa natsoiny tamin'ny alalany hoe nandre bitsiky ny fanahy masina. Nantsoiny anatonazy, nandre feo zay mitaonazy anakaiky, nitaonazy anatona an' Jesoa. Io lay fiantsona ho tonga mpino. Ny mpianatra io de zao mpianatra Jesoa fa tsy hoe rehefa tsy apôstôly akory dia tsy voavonjy fa mpianatra Jesoa de voavonjy. Jesoa tsy niteny manao hoe mandeha natovy apôstôly ny mpianatra ny firenena rehetra tsy zay fa mandeha natovy mpianatra ny firenena rehetra. Matetesy zany hoe matetesy ny teny grika zany hoe milaza hoe olona zay novolavolay, olona zay itokisana de Jesoa zany am'teny manao hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ataovy olona am'teny frantsay hoe disciple, ataovy tonga mpianatra ny firenena rehetra. Io tsy niteny apôstôly, nidika zany tsy hoe raha tsy apôstôly ianao tsy voavonjy, tsy hoe rehefa tsy apôstôly anao de tsy tian'Andriamanitra fa mpianatra de efa tian'Andriamanitra. Ary ny kristianina rehetra nidingana voalohany de zao nantsoin'Andriamanitra ho tonga mpianatra, nataony Jesoa ho tonga mpianatra. Ary rehefa tonga mpianatra de efa ao am' Jesoa zay, efa ao am' tompo zay, efa nifanena tam'y tompo zay, efa niara-dalana tam'y tompo zay. Dia olioka manao hoe nantsona daholo aloha ny mpianatra. Fa ao anatin'ireo fiantsona ny mpianatra reo de nifidy Jesoa eklegomai le matoateny, zany hoe nifidy anankiray amin'ny maro, na koa nifidy vitsivitsy amin'ny maro, na koa mifantina mioty azy ny tena mahadika azy am'teny malagasy, mioty zany hoe tahaka ny olona ataovy hoe misy paiso maniry eo dia mioty ianao, mioty zay ilainao. Efa misy masaka be deaibe eo fa misy ilainao, misy tsy ilainao, na mety mitsy koa hoe mantamanta ny ilainao fa tsy ny masaka, arakarak'zay zay mety ilaina azy. Lay vombolana hoe mioty tena antsony hoe klegomai, zany hoe mifidy manokana, misy antony manokana ny fidiananao azy zany, misy antony manokana ny fidiananao azy. Am'ireo mpianatra reo zany de nisy nofidina manokana, antony manokana, ny hotazana manokana mba ho tonga apôstôly, ho tonga 12. Lay teny hoe eklegomai de atsika eo am'lioka toko 7 fa io ny tena matetika itsika 2:20 le tenin'ny Jesoa tamin'ny Maria manao hoe i Maria no efa nifidy ny anjara tsara, Maria no efa nifidy ny anjara tsara. Zany hoe be deaibe lay anjara fa i Maria no nifantina hoe ity ny anjara tsara. Ary de izay izay fifantenana izay no hevitry lioka eto raha miteny manao hoe de nantsony Jesoa ny mpianatra dia ny hotazany 12 natao hoe apôstôly. Eo zany de mazava tsara fa ny maha apôstôly io dia tsy hoe laharana de manahoana manokana fa noho ny anton-javatra manokana, misy asa manokana asaina taony, misy zavatra manokana ampanaovina azy, zay le eklegomai, zay le maha apôstôly io. Ary zay mahatonga antsika manao hoe tsy de tena nge tsika mantsy amin'ny maha kalvinista tsika de tsika miresy lahatra fa ny olona rehetra de mitovy eo anatrehan'Andriamanitra. Mazava tsara io. Ny fiantson'Andriamanitra ny fiangonana de zao
mitovy ny antson'Andriamanitra. Tsy misy de tena hoe atanatohatra manokana ka ny hoe ny pastera de manana toerana manokana na ny dekona de miavaka be, ny mpiandry de masina manokana tian'Andriamanitra, ny vahoaka tsotra kosa de zao tahaka ny mety afitentsika hoe zay de kristianina tsotra. Inona moa le hoe kristianina tsotra? Fa inona ny kristianina tsy tsotra? Satria tena jerena maha protestanta de tsy de mipetraka loatra le hoe kristianina tsotra sy tsy kristianina tsy tsotra, fa rehefa kristianina de kristianina. Fa ny maha-mpitandrina ny mahalaika na ny mpitandrina mahadekona na mpitandrina mpitandrina na ny mahadekona na ny mahampiandrina ny mahalolona dia tena eklégomai fotsiny, zany hoe lay fifantenana manokana ho amina andraikitra anankiray mazava. Ary zay raha teo ny tenentsika ny dikany teny hoe diakonos, olona fananana sata manokana fa hampanaovina servisy na hampanaovina andraikitra anankiray mandritra ny fiainana, mandritra ny fotoana voafetra. No zany de zao zay ampianarin'ny Luketo momba ny antsoina hoe fiantsona de zao ny antson'Andriamanitra de miantefa tamin'ny olona maro tamin'ny fiangonana. Fa izao ao anatin'io fiangonana io de misy olona nofidina manokana nomena fanomezam-pahasoavana manokana. Ny Korintana voalohany 12 anazavany Paoly manokana eo amin'ny fanomezam-pahasoavana. Izany hoe ny mampiavaka atsika de zao ny fanomezam-pahasoavantsika. Samy manana ny fanomezam-pahasoavantsika isika. Raha ohatra ka misy nantsona ho dekona de fanomezam-pahasoavana zany zay. Misy nantsona ho mpitandrina, evanjelista ho Paoly, mpampianatra ho Paoly, dia misy ilay fanomezam-pahasoavana maro samihafa. Iny ty le hoe nofantenana manokana ty ary nomena zay fanomezam-pahasoavana zay. Raha ohatra ka ny mpitandrina ohatra eny amin'ny pilipity izy no mipetraka, izy no mitory ny tenin'Andriamanitra, manazava ny tenin'Andriamanitra de zao tena noho ny fanomezam-pahasoavana. Tsy hoe manana-kaly tao manokana na manana olona manokana mihitsy izy ka miavaka amin'ireo olona be dehibe anaty fiangonana ireo. Ao anatin'ny fiangonana ihany izy, zay le mpianatra, zay le resahantsika teo hoe natsony ny tompo. Fa no le fanomezam-pahasoavana dia nanjary eo amin'ny pilipity io izy no mipetraka, eo no anjara fanompony, de zay no mahatonga azy hoe manaja azy isika. Tsy hoe satria olona manokana izy, fa izao manaja azy isika noho ny fanomezam-pahasoavana zay nomena azy. De tahaka izany koa ny dekona. Ny dekona de zao manana toerana manokana izy, tsy hoe olona manokana mihitsy izy zany hoe olona spesiala, tsy zay ka. Fa olombelona ao anatin'ny fiangonana ihany izy, olombelona mitovy aminao ihany, fa izao noho ny fanomezam-pahasoavana de zao izy no manao ny fandaminana anatin'ny fiangonana. Tsy hoe maranitra be manao ny olona rehetra izy na masina be manaona ny olona rehetra izy, fa ohatry ny olona ohatra ao anatin'ny fiangonana ihany izy. Fa izao ajaitsika izy satria ny fanomezam-pahasoavany de izy natao andamina ny fitaovam-pivavahana, andamina ny fiangonana, andrindra ny asa maro samihafa mahalavorary ny fiangonana io. Ndrandramantsy itsika ao anatin'ny fiangonana efa zatra mijery loatra ny antanatohatra ny anatin'ny fiarahamonina, na antanatohatra ny anatin'ny miaramila, na antanatohatra ny anatin'ny fiarahamonina ka de sokajikajitsika manao hoe ny pastera zany ny ambony indrindra de manarakaraka azy ny dekona sy ny olona, de manarakaraka azy zay mety tompona andraikitra anatin'ny sampana, de zay zany le kristianina tsotra. Ka tsy zay mihitsy no fijeriny protestanta, tsy zay koa ny fijeriny Jesoa. Fa izao ny fanomezam-pahasoavantsika ny mahatonga atsika am'izay toerana maro samihafa ametrahana atsika ao anatin'ny fiangonana. Raha ohatra ka mipetraka eny aloha indrindra ny dekona de zao satria eny izy ny tokony hipetraka mahampandamin-draharaha azy, mahatompona andraikitra voalohany azy, de eny izy no mipetraka. Fa ahitsiny lioka mihitsy zany fomba fijerentsika ray manao hoe ka zay moa kristianina tsotra na zareo moa zany tena tompona andraikitra. Hita foana ny dekona na ny olona noho ny fanomezam-pahasoavana. Mitovy daholo tsika eo anatrehan'Andriamanitra, fa rehefa tafaraka koa tsika sy fiangonana de ny mahasamihafa atsika de ny fanomezam-pahasoavana nomena atsika tsirairay avy. Ary io fanomezam-pahasoavana io anefany de samy manana ny azy, samy manana ny azy am'izay le fanomezam-pahasoavana. Ary satria samy manana zay fanomezam-pahasoavana azy manokana zay ny tsirairay,
arak'izay ny fidianany tompo azy satria ny tompo no ny fantana manao hoe ity apôstôly ity olo anakiray ity dia ataoko ohatran'izao izy zay dikandreo anarana samy hafa be debe reo hoe misy petera misy andre misy tomasy misy jakoba sy ny sisa rehetra zay le fahasamy hafana rehavako malala mamarapakana mikasika ny fiantsony itsika idivonana jolay ity de raha finjavatra roa lehibe zany no asehonyity lika ataoko fahenandiny fa roabe ny folo ka hatramin'ny fahenina be ny folo ity ny voalohany de zao aoka tsiaro isika fa itsika zay nantsony Andriamanitra itsika fiangonana zay rehetra nantson'Andriamanitra ka nahatsiaro zany fiantsona ho kristianina ho mpanompon'Andriamanitra zany de zao niaritra ny tompo tamin'ny fifidianana anao tsy ny fidiana tamin'ny saina maha olombelona fotsiny ianao tsy ny fiangonana no nifidy anao fa Jesosy no nifidy anao ny fiangonana de fitaovana ihany tena ny Kristy ihany fa Jesosy no nifidy anao tsy mahay mifidy an' Jesosy zany ianao fa Jesosy no nifidy anao ary olioka manao hoe tena niaritra mihitsy Jesosy naharitra mihitsy Jesosy tamin'ny fifidianana atsika dia lolo avy etapon-doha zany fiantsony zany ary aza maivaniny zany fiantsony zany aza atao tsinitsininy zany fiantsony zany fa hoy Paoly manao hoe mandehana arak'izay efa niantsonanao fa nefa mpanahy faharoa avako malala de zao zava-dehibe ilay hoe manokana ny fiantsonanao manokana samy manana zay niantsonantsika avy isika tsy misy ambony tsy misy ambany hany ka tsy tokony hifampialina tsy tokony hifampitsara tsy tokony hifanambany tsy tokony misy iteny manao hoe ny any fiantsoko ny tena tsara ny fiantsondra anina tsy tena tsara ny fiantsondra anina metimety kokoa ny atrak'izao tsia fa samy nanahirana ny tompo samy nomeny tompo fanomezam-pahasoavana tandrify azy avy zany hoe samy niotaza ny tompo zay le vombolana tenetika to hoe clégomay samy nanahirana ny tompo ny fifaterana atsika ary maharary ny tompo ny fanaovantsika tsinitsinina ireny olona zay nofidin'ny tompo isan-karazany amin'ny andraikitra ireny tsy voatery hoe ny mpiandry ihany na ny dekona ihany na mopera ihany fa ny tsirairay avy mihitsy de maharary ny tompo ny tsy fanajantsika ireny fanomezam-pahasoavana na reny antso zay nomen'ny tompo ny tsirairay avy reny ampairanao ny tompo avako malala tsy anadononao maha olom-bo antso anao tsy anadononao ny fitiavan'ny tompo anao ivavaksika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao zay azony anovakina amin'ny teny razanay ka manazava aminay fa ny fiainam-bavaka dia manazava anay am'izay rehetra hifidiananay mpiara-miasa aminay ny faharetana amin'ny vavaka dia manampy anay ary voalohany entiny miatrika izay fifidianana ho mpiara-miasa aminay indrindra ho mpiara-miasa aminao mivavaka zay tompo ampaherezo ho ty vavaka iaina amin'ny vavaka misaotra koa fa manome toky anay ianao fa ianao de nisahirana tamin'ny fifidianana anay nifantina anay ary niantso anay nyala tamin'ny maro azy noho ny fitiavanao manokana tompo de mivavaka izay ampaherezo mba hitoetra amin'ny fiantsona ampaherezo mba anao zava-dehibe ny fiantsonanay ary hitandrina amin'ny fitondrantenanay hitandrina amin'ny fijoroana vavolombelona mba ahatsiarovana ny fahamarina soatra masina ny hoe mandeha araka ny fiantsony zay de mivavaka zay ho an'ireo olom-bo antso rehetra ao anatin'ny fiangonana ny mpitondra fiangonana ny mpiara-miasa amin'ny rehetra ny dekona sy ny lola ny fiangonanao samy atsiary fa tianao ary mivavaka ho an'izao tontolo zao zay sehatra hitorian'ny fiangonanao hitoroina ny filazantsara mety eza re ianao anokatra ny fony zao tontolo zao handray ny filazantsara ary mivavaka zay tompo am'izao atenatena ny herinandro zao havaozinao hatrany ny herinay ho vavolombelonao zahay mba hana fifaliana amin'ny azakazaka zay omenao tanterahinay de mitoera aminay hatrany Jesosy amin'ny alalan'ny fanahinao masina amen.